Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Allah sanabavy anatin'ny finoana Islam. Ny fampatsiavintsika androany dia mahakasika ny Lailatul Qadr. Ny Lailatul Qadr no alina lehibe indrindra ary alina miavaka indrindra ary izy no alina tsara indrindra amin'ny alina rehetra mandritra ny taona anankiray. Satria nahoana io alina io raha atao dika teny tsotsotra dia hoe aliny anjara na aliny lahatra, satria amin'io alina io Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mandahatra ireo anjara ren'ny zanak'olombelona sy ny zavaboary rehetra eto ambony tany mandritra ny taona anankiray. Zany hoe tamin'ny alina Lailatul Qadr 2019 ka hatramin'ny alina Lailatul Qadr 2020 no nandaharany Allah subhanahu wa ta'ala zay lahatra ny ainantsika nandritra n'izany taona anankiray zany. Ary amin'ity aliny Lailatul Qadr 2020 mandra-patongavany Lailatul Qadr amin'ny 2021 alahatra ny Allah avokoa ny zavatra zay ho andalo eo amin'ny fiainantsika ary ny zavatra zay mety ainantsika ao anatin'izany taona anankiray zany. Ka izy io dia alina lehibe ary miavaka eo anatin'ny finoana Islam. Tsy vitan'izany fa io ilay alina zay nidinany boky masina al-Qur'an al-Karim zay voalaza ao anatin'ny suratul Qadr manao hoe inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Zay dia napidina an'io boky masina al-Qur'an al-Karim tamin'ny aliny Lailatul Qadr. Ary mbola amin'ny aya hafa izy dia miteny manao hoe inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Izy io dia nampidinay, zany hoe boky masina al-Qur'an al-Karim nampidinay tao anatin'ny alina zay feno asoavana, tsy inona akory ny alina feno asoavana fa ny aliny Lailatul Qadr. Inona ary valerany zany mahatonga azy ho feno asoavana izany? Dia tadidio fa voalazany Allah ihany koa fa Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Ny alina io dia tsara lavitra mihoatra ny arivo volana. Zany hoe ny asa soa zay ataonao mandritra ny alina anankiray, ohatra hoe soala, famakiana Qur'an, na fanaovana tasbih, fanaovana dua, fanaovana qiyamul layl sy ny tariny ao anatin'io alina io, tsara lavitra mihoatra ny arivo volana anao nanao an'izany fanompona rehetra zany. Jereo ny zany valeur sy lanjany zany alina anankiray zany. Ary mbola amin'io alina io ihany koa no ifamezivezeny ireo anjely mandeha aty ambony tany miakatra ny an-danitra. Inona ny zavatra zay ataon'izy ireo? Ny mitondra ny asa soa zay ataony mpino Islam mandritra an'izany alina zany. Mbola voaporofo ihany koa zany ao anatin'ny suratul Qadr ka niteny Allah subhanahu wa ta'ala na hoe tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Amin'io alina io no ifamezivezeny ireo anjely mandeha aty ambony tany maka an'izany asa soa zay vitan'ny mpino Islam mandritra an'io alina io hoentiny any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy hitanao ve zany lanjany zany alina izany? I Jibril taorian'ny nahafatesa ampaminany dia tsy hita intsony ka nitomany ireo sahaba fa isaka ny Lailatul Qadr kosa midina ety ambony tany izany Jibril miaraka amin'ireo anjely miisa izay tsy voaisantsika mihitsy ny isan'izy ireo tonga ety ambony tany. Amaraparantsika azy dia mety fanontaniana hoe oviana ary mety sehoany zany alina izany. Mazava ho azy araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe tadiavinareo izany ao anatin'ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan. Fa mbola mipresizeny kokoa izy amin'ny aliny impaira an'izany volana Ramadan, mety aliny faha 1 mety aliny faha 3 mety aliny faha 5 aliny faha 7 aliny faha 7 izany rehetra izany dia aoka antsika hitandrina sy anao asa soa amin'ireo alina ireo. Ary tena marana antsika azy iteny ny mamahantsika Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Rehefa tonga hozy izy ny alina dia nanontany ny mpaminany izy hoe inona ary ny dua sy ny zavatra zay tokony ho averimberina dia niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Teneny ry Aisha manao hoe ianao ry Tompo Allah no mpamindra fo sy mpamafa heloka, mitia an'izany famafana heloka zany ka fafao ny elokay. Satria ny tanjona amin'ny Lailatul Qadr, tanjona amin'ny folo andro farany dia mba ho voasoratra ao anatin'ny listrin'ireo olona avitra faobe mba tsy ho isan'ireo vahoaka ny afobe itsika. Ka inshallah ahatratra an'izany Lailatul Qadr, hiasa mafy ao anatin'ny Lailatul Qadr, anao ny hery rehetra ao anatin'ny alina Lailatul Qadr mba azahoantsika ny tombotsoany izany. Ka inshallah ho voaray ny asa soantsika rehetra ary ho isan'ireo olona mbola ho velona ahatratra an'izany Lailatul Qadr amin'ny taona ho avy zany. Zay no fandarantsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.